Tanora miisa 70 mianadahy no navoaka tao aoriana avitan'ny fiofanana momba ny asa fanaovana gazety fanentanana amin'ny onjam-peo teknisianina ary famokarana horonan-tsary. Ny anarana hoe mijoro no nisaloran'ity andiany ity, nanamafy ny filoha jeneralin'ity toeram-piofanana ity Andriamatoa Hery Ramahery fa vonona avy hatrany hiditra amin'ny sehatry ny asa ireto tanora izay navoaka ireto ary mahafy tanteraka ny fianarana izay notaroviny. Androany tokony ny sortie de promotion ho an'ny OFM Madagascar nanona formation de Madagascar izay mampiofana ho animateur technicien radio télé vidéaste journaliste namoaka andiany 70 zay androany zany hoe 70 mianadamianaka no navoakantsika ho isan'izay hoe mpiofana animateur sy ny vidéaste sy ny journalisme zay teto amin'ny OFM Madagascar. Nofaniny izy ireo nandritra ny volana maromaro teo eo afahany manana an'izay fahaiza manao eo amin'ny resaka animation sy ny resaka vidéographie eo amin'ny sehatry ny haino vaky jery zany raha tena marina kokoa no sehatra niofanana reto ankizy reto izay voan'izy ireo any mantianina kokoa nampianarana azy ireo zany zavatra rehetra mifandraika amin'izay resaka asa amina haino aman-jery izay na ny teoria na ny pratika. Na izany aza nefa dia nobiazina hanao fikarohana ihany koa izy ireo mba ahafahany manitatra ny fahalalana sy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia. Efa misy amin'ireo mpianatra no efa tany amin'ny toeram-piasana fa niverina nanampy fahalalana. Ankoatra ny fiofana omen'ny OFM Madagascar dia efa misokatra ihany koa amin'izao fotoana ny Université OFM Academy izay natao handraisana ireo izay hiditra amin'ny lalina kokoa eo amin'izay sehatry ny serasera sy ny asa fanaovana gazety izay. Tsara ny manamarika efa dia anisan'ny efa ao anatin'ilay hoe filana ihany koa ny fisokafan'ny OFM Madagascar zany satria be dia be no efa mitady azy dia efa voasokatra izy io amin'ny fomba ofisialy azo lazaina hoe efa manomboka mametraka ny rafitra rehetrarehetra ao anatin'ny université ny OFM Madagascar ihany koa ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ao anatin'izay. Ao anatin'ny OFM Madagascar indray dia misy latsina hoe ny sampam-pianarana communication multimédia dia ihany koa ny informatique multimédia. Reo roa zany aloha ny sehatra misy dia miainga amin'ny taona voalohany aloha zany zao ny mianatra efa mandeha rehefa mampianatra izay ito Tanjombato ihany misy anay moa zany ety amin'ny arrondissement Gazema aty na ny OFM Académie na ny OFM formation.